fiainam-baovao tonga tetỳ-tany jesosy mba hanome ny olona fiainana dia ilay fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra. Nanokana ny tenany izy mba hikarakara, hanasitrana ary hanova ny fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra. Izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Shaina. Tao anatin'ny taona maro izay nanimpony an'Andriamanitra dia hitana efa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra no fikarakarana vahoaka an'Andriamanitra dia ianao izany. Na inona firazananao na foko misy anao na ny volon-koditra ao, manandanja lehibe amin'Andriamanitra ny fiainanao, ny zavatra mahazo anao, ny nofinofinao sy ny fanirianao, azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay. Nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho an'ny rehetra, hahatonga ny fiainan'ny rehetra ho feno voninahitra. Tongava ary amahinao anao zao mihitsy etsy amin'ny fiangonana Evangelique Shaina fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy, tsy mitory tsisy pirofo izay. Fiainam-baovao dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Shaina ao anatin'izao fandaharana izao. Mino fa mahasoanao ny hiaraka aminay ao anatin'ity fandaharana fohy ity ary manasanao anaraka ny minitra vitsy izay izarako teny Andriamanitra fioanao androany. Araka ny fafanaoko isaky ny manao fandaharana toy izao dia te-pafantatra anao foana ko ny fotoana izay miavaka miaraka amin'ny fiangonana Shaina izay natao manokana mba ho anao, asoanao, fanampinanao ary anosika anao mba hiakatra ambony hatrany sady hamiratra hatrany tahaka ny fipoakandro maraina mandrapitata vovonany ao amin'Andriamanitra. Ny anankiray voalohany dia amin'ny sabotsy voalohan'ny volana avril izao dia misy fotoana lehibe izay atokana ho an'ny vehivavy fotsiny. Izy io moa dia tokony natao tamin'ny fahavalon'ny volana mars fa noho ny cyclone izany hoe noho ny toetrandro teto amintsika dia tamin'ny andro mihitsy no tsy afaka mivoaka ny trano ny olona ary na izay miasa dia nasena miverina nody ka ialana tsiny moa ny amin'izay fa amin'ny sabotsy izao dia miverina io fotoana ho an'ny vehivavy io. Ny loha hevitra dia hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Ny anaovana azy dia etsy amin'ny fiangonana Shaina Tanjombato. Raha sena mbola tsy tany mihitsy ianao, mbola tsy hitanao mihitsy hoe aiza misy ny fiangonana Shaina ao Tanjombato dia avy eo amin'ny tetezan'ny Tanjombato ianao. Mino fa tsika rehetra mahita ny tetezan'ny Tanjombato. Na vaiza na vaiza dia misy taxi be tonga any avokoa, tsy dia tena hoe lavitra loatra makaiza dia Tanjombato. Dia eo amin'ny tetezana eo ianao vao afaka ny tetezana mihitsy avaty izy dia ohatrany hoe mandroso vao afaka ny tetezana dia mahita plaque menamena ngeza be io misy soratra hoe Église Evangelique Shaina, soratra fotsifotsy dia juste eo amin'ny plaque io mihitsy misy ohatrany pavé miakatra, omby tomobile tsara dia miakatra amin'io pavé io ianao dia misy fiolana mihodina kavanana rehefa avy eo, izany hoe mandroso dia mihodina dia ohatr'izay fotsiny izy dia vao tonga ololoha kely eo ianao misy trano fotsifotsy avo be ngeza dia ngeza io misy tamboho izy fa misy parking malalaka be ao anatiny dia ao no misy ny fiangonana Shaina. Misy sary eo misy hoe tonga soa ianao, tongava amin'izany fotoana izany amin'ny asabotsy izao fa tena hanova tanteraka ny fiainanao ny fotoana izay iarahantsika amin'ny asabotsy voalohan'ny volana avril izao. Ny faharoa dia isokatra koa ny fiangonana Shaina eny Ampasapito eo amin'ny Pain de Tana teo aloha, izany hoe ho anao mipetraka eny Ampasapito dia mahafantatra aiza ny Pain de Tana fa ho an'izay tsy mahafantatra dia mahita ny essence Jovena ianao le ngeza be mangamanga io moa izany. Dia raha avy eo Ampasapito sanao dia manosy dia mahita le essence io ianao dia ohatrany andeha ho any Akadramamy fa tsy mandeha avitra fa eo amin'io essence io ihany, eo amin'ny Tombodasatso io ihany zany, amin'le essence io ihany dia avao amin'ny akavia. Raha ohatra izany ao ka mijoro ohatrany hoe mitodika any amin'ny arabe fa tsy manatrika le essence fa raha toko mijoro zany dia aty amin'ny côté ohatrany hoe raha mandeha ohatr'izao zany dia io amin'ny sisiny eo mihitsiny dia tonga dia eo vavahady gris be izay mitsofoka, tsy avaty aloha amin'ny arabe zany mitsofoka fa io Pain de Tana io ihany ilay izy fa avaty amin'ny ilany le akaikin'ny côté any Jovena io mihitsy, io amin'ny parking Jovena io ihany vavahady gris be io dia ao no misy ny fotoam-bavaka. Isokatra amin'ny asabotsy izao amin'ny roa ora ny fotoam-bavaka. Isy fotoam-bavaka lehibe ny loha hevitra napetraka amin'izy dia hoe ny fanafahana, ny vavaka sy fanafahana ary izy koa tsodrano sy vavaka ho anao amin'ny fotoana io, vavaka, fanafahana ary itsofana rano anao. Tena azoko antoka tanteraka fa hanova ny fiainanao io fotoana io. Dia mitony fotoam-bavaka rehefa alahady misy amin'ny fito sasany dia misy ny amin'ny folo dia ny arivo amin'ny roa sasany dia ohatr'izany. Isan-kalahady manomboka ny lahady faharoa ny volana avril iny izy teo etsy amin'ny akaikin'ny station d'essence ny Jovena izany Ampasapito.
eo no misy ny fiangonana saina izany dia tongava amin'izany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao. Ny fotoana lehibe anankiray fahatelo izay tena miavaka dia ny volana avril. Hiditra volana fahaefatra sahady isika, mandehibe mihitsy ny fotoana. Ohatra ny vaingana kely ny tomboavao dia efa lasa sahady ny volana anankitelo dia hiditra volana fahaefatra sahady isika. Tsy hitanao hoe miazakazaka be loatra ny zavatra rehetra. Ary raha amin'izao no mipetrapetraka varim-bariana dia tsy ahavita zavatra ianao fa fotoana izao hiazakazahana, tsy hipetrapetrahana, tsy handandaniana andro amin'ny zavatra izay mandany fotoana fotsiny sy tsy mahasoa fa fotoana izao izay tena ananana fifantohana amin'izay zavatra asian'Andriamanitra ataonao. Ka amin'ny volana avril antsika dia anana fotoana tena miavaka. Mifototra amin'ny jaona toko faha-17 ka ny andininy fahatelo. Vakiko aminao ilay tenin'Andriamanitra ozy hoe ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ozy hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahanao. Iresakintsika eny amin'ny hoe fiainana mandrakizay, iresakintsika eny amin'ny hoe mahafantatra an'Andriamanitra. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ao ambadik'izay ao ny secret ny fiainana. Dia ny fiainana mandrakizay. Natao hoe fiainana mandrakizay tsy rehefa maty ianao zay vao hoe makany fiainana mandrakizay fa le teny gasy moa izany tsy tena malaza tsara fa ny heviny dia hoe fiainana izay maharitra mandrakizay, fiainana tsy mety tapitra. Ka tsy rehefa maty ianao vao manana le fiainana fa dia ny ety an-tany ianao dia afaka manana n'io fiainana io dia mitohy ary tsy mety tapitra intsony fa maharitra mandrakizay. Io karazam-piainana io tadio tsara fa misy karazam-piainana be da be. Ny biby dia manana ny karazam-piainana izay mahatonga azy mihinana ny fihinana, manao ny zavatra ataony, miteny amin'ny langage ny biby amin'ny mahabiby azy. Tahaka izay koa ny volana manana ny fiainana, ny kintana manana ny fiainana sady manana ny voninahiny, ny masoandro koa manana ny azy. Tadio fa na ny tany koa aza miaina, manana ny fiainana ny tany. Dia tahaka izay koa ny olombelona dia manana ny karazam-piainana izay mahatonga ny olona miaina ohatran'ny zavatra, ohatran'ny olona ary ianao olona fantatro ny zavatra resahako. Dia Andriamanitra koa manana ny fiainany. Itsika tsy hitovy amin'ny biby mihitsy, ny biby tsy hitovy amin'ny hazo, ny hazo tsy hitovy amin'ny volana sy ny kintana. Dia tahaka an'izay koa hoe Andriamanitra koa tsy mitovy amin'ny olombelona. Ary izay fiainan'Andriamanitra izay no tenin'Andriamanitra homena antsika. Ny fiainantsika olombelona dia mety tapitra, roviana rehefa maty antsika. Fa ny fiainana avy amin'Andriamanitra dia tsy mety tapitra. Io le antsoina hoe fiainana mandrakizay na hoe fiainana maharitra mandrakizay. Ka io karazam-piainan'Andriamanitra io no tenin'Andriamanitra homena antsika, hiaina antsika, hiveloma antsika izay atomboka ety an-tany fa tsy radra izay rehefa maty. Ary ny secret andozy izy hoe ny mahafantatra an'Andriamanitra. Ngezabe zany sy Jesosy Kristy izay niraha. Ka amin'ny fotoana mandritra ny volana avril eo ahako, ao moa zany misy fotoana ny Pasika 16 avril saotran'izany, ny herinandro masina saotran'izany. Dia ampianatra anao sady hivavaka anao, ohatrany hoe nahafahanao mahafantatra an'Andriamanitra. Mahafantatra ny toe-tsain'Andriamanitra, ny toe-pon'Andriamanitra. Ohatrany ahoana ahafahanao manana relation intime amin'Andriamanitra, hifandray akaiky amin'Andriamanitra. Ohatrany hoe natonga anao hanana be da be ny olona amin'izao fotoana izao izay tsy manana sécurité amin'ny fiainana, tsy manana certitude antsony amin'ny zavatra izay atao, tsy manana antoka, tsy manana ahoana moa zany fahako milazana izany assurance ny amin'ny fiainana, fotrany zavatra ohatrany tsy azo antoka daholo ny zavatra rehetra, tsy tena siora daholo izy amin'ny zavatra rehetra. Fotrany tsy fantatra izay avoaka ny ampitso tsy fantatra izay avoaka ny aminao avy anao ahoana moa hoe tsy namana sy namana. Fa amin'ny fotoana ao aminao fiainan'Andriamanitra io na dia ataoko azy hoe tsy fantatrao ny rahampitso, tsy matahotra ny amin'ny rahampitso ianao. Noho ny amin'io karazam-piainan'Andriamanitra ao anatinao io. Amin'ny fotoana koa fantatrao Andriamanitra. Ozy izy Paoly izay hoe fantatro izay noko ary matoky azy ahako. Tahaka ny olona hoe raha misy olona anankiray niaraka tamin'ny olona anankiray, mifankatia amin'ny olona anankiray ary niaraka ny andritra amin'ny fotoana maharitra, dia ozy amin'izay anankiray efa fantatro nge ianao fantatro tsara ny toetranao fantatro fa tsy tianao zany fantatro fa tianao zany zao ndray zao no ataonao rehefa ohatran'izao satria ohatr'izay ilay izy. Dia tahaka izany koa Andriamanitra dia tena azo fantarina. Azo fantarina tsy hoe amin'ny alalan'ny fikarohana fa par révélation. Izy ny mampiseho ny tenany amintsika. Fa mba hahafahany maneho ny tenany amintsika, inona ny anjarantsika mba tonga n'Andriamanitra hisokatra amintsika. Eo indrindra nambaran'ny ten'Andriamanitra mahafantatra an'Andriamanitra. Satria misy olona miteny Andriamanitra dia avo be any ananany tsy ho fantatrao mihitsy izy. Ka raha izany fandehany
nomen'andriamanitra religion zany tsika fa tsy namen'andriamanitra relation nefa ny filazantsara dia ny oentin'ny filazantsara ao antsika dia tsy religion tsy fomba mpivavahana fa relation amin'andriamanitra na hoe fifandraisana amin'andriamanitra andriamanitra raha ndeha ataoko hoe tonga zanak'andriamanitra ianao raha niteraka anao andriamanitra dia tsy niteraka anao izy hoe ianao mpanompery ananiny ary dia izy patron be ty ananina ty fa niteraka anao izy mba ho zana lahy sy ho zanany vavy ianao afaka hifandray amin'ny tsara mihitsy afaka hifandray akaiky aminy mahalala zay anatin'ny fony mahalala ny zavatra tiany sy ny zavatra tsy tiany afaka mampiseho aminao izy ny anatin'ny fony ny heviny mikasika anao ny zavatra tiany ho ataonao tadio fa isika dia tahaka ny zaridaina eo anatren'andriamanitra izy mikolokolo atsika tahaka ny trano arafitr'andriamanitra koa tsika izy manangana atsika zany rehetrarehetrany zanalahy tsika zanany vavy izy mikarakara atsika dia sitrapon'andriamanitra tsika hanina fifandraisana aminy fa indranay tsika varina amin'ilay forma ivelany fotsiny fa eto nefa tiako apelaka aminao mihitsy ny hoe ny mahafantatra an'andriamanitra ny tena fiainana sy mahafantatra an' jesosy kristy le ny rahany teny zany inona mantina marina ny antona ny rahany an' jesosy zany rehetrarehetra no resantsika amin'ity volana avril ty dia ho hitanao fa ny zavatra rehetra ilainao dia mifamatotra ao ambadika izay so foana ny teneniko ny mpino za dia mitory fanambinana ary betsaka ny olona tsy hoe manakinana any amin'izany zavatra zany le hoe raha miteny hoe betsaka tsy dia hoe betsaka be hoe makaizy fa misy olona moa tsy tetian'izany zavatra zany tsy fantatra hoe inona ny antony ianao raha teo ambinina aza manakina fanambinana ary aza manakina olona ambinina fa vo may mandositra anao zany zavatra zany ny zavatra ilainao aza toerina fa so animbanao dia tahak'izay ataoko anaty fononteny any zany zavatra zany fa raha miresaky tsika na fanasitranana na fanambinana na tokatrano sambatra na fahendrena na fandresena inona ny zavatra mety ilayntsika zao fotsiny izy alefisaratsy any zao zavatra teneniko zao raha misy olona anankiray manambady olona ambony manan-kareny sady manam-pahaizana eny sady mahafinaritra iny olona ambony iny manambady olona tsotra anankiray zay tena hoe tena ty azy tena tian'le vehivavy izy toko hoe le lehilahy zany le olona ambony tian'le vehivavy izy ary le lehilahy koa tena ty azy mety fony mbola tsy niaraka ry zareo fony mbola tsy nivady dia tsy maintsy be dabe ny zavatra mbola tondra vehivavy tsy maintsy manao an'ity mba azahoako an'ity sy namany be dabe fa fotoana izy manambady an'io lehilahy io misy karazany zavatra mety tsy hitotototony itsony tsy miasa tsony izy mba azo vola fa miasa izy mba hidevelope ny tenany sy anasiny sony afo ary hitarany zavatra zay atao lasa tsy azakazaka be mampitotototo fiainana le vola fa misy zavatra lasa mahafinaritra mety taloha izy manofa trano fa rehefa manambady an'io tsisy trano faina itsony dia tahaka izany misy karazany zavatra maro zay ndia ataoko hoe tsy lisitra navavaka ntsony sady tsy antombavaka no tsy hoe fort hoe zahana itsony dia tahaka izay ihany koa raha manady izy oky dia ataoko hoe le olona ambony le olona ambony fotsiny afaka miado azy ntiaviny kely andazy fa resahako ianara izany fandehany zavatra ohatran'izany dika zay zany ny fatongavany ny olona ambony teo amin'raha vehivavy eny dia afaka napilamy mazavatra be dabe manao na lavitra raha enao sy andriamanitra no mifakazatra lasa anao ny fon'andriamanitra ary ary ny fonao lasa manana fifandraisana akaiky anao sy izy hanao ahoana re mety toy antantaranao hoe fa tsy averin'andriamanitra izy hampahory anao tsy averin'andriamanitra izy hampijaly anao satria homarina aminao ny tenin'andriamanitra fa ho sarobidy amin'andriamanitra tokoa ianao tahaka ny anak'andriamasony ianao tsy avelana isy anafotoana ny tongotrona dia nivato kely azy hanome zay zavatra ilainao izy zany hoe misy karazany zavatra be dabe lasa tsy antombavaka ao ntsony tonga ho azy na dia tsy angatana azy zay iriny ny fonao tsy mila tenenina akory draindray dia homen'andriamanitra anao satria ny lakilehany dia ny mahafantatra an'andriamanitra raha olombelona dia manana filana anankidimy lehibe ariky ny voalazan'ireo manam-pahaizana izay nandinika ireo psychologue misy natsona hoe pyramide de Maslow dia ho anareo zay mahafantatra an'izany dia azonareo izy fahazavaiko kely fotsiny ny olombelona ariky ny voalazany dia hoe manana ny filany voalohany dia hoe ny filana ara-tsaina besoin psychologique zany hoe le besoin primaire le zavatra zay ilain'ny olona filan'ny olona fiainana andavanandro tahaka ny sakafo ny trano ny fiara ny akanjo tafiana ny rano sotrona le zavatra zay apilamy saina aloha rehefa zay dia misy ray besoin na sécurité indray
lasa mila fiarovana indray le olona amin'ny lafiny zay ananany sy ny tenany sy ny momba azy dia miakatra ihany ny filanda olombelona dia lasa mila indray izy rehefa aveo besoin d'appartenance indray mila misesentir izy hitanao zay nge groupe-no zao hoe misy olo zao ohatra hoe fiara be hoe zay nge Lions Club zay nge Makary Makaty ohatra hoe zay nge protestant na zay nge chaîne samy manana zay fanirina besoin d'appartenance zay ny olo zay hoe m'appartenir an'ity zavatra ambony sady tsara ty izy dia ohatran'izay ndray dia miakatra nay misy nantsona hoe besoin d'estime manirina izy hanina ny tomba midiny manokana amin'ny olona rehetra dia miakatra nay izy dia misy nantsona hoe besoin de s'accomplir zany hoe mahatonga azy mba havita zavatra amin'ny resaka leadership dia hoe hanana ny personhoodiny hanana ny maizy azy tanteraka izy misy ahavo ny fiainana dia mitombo ny fanirindra olombelona fa zany rehetrarehetra zany nefa mamela teny aminao amin'ny fotoana manana fifakazarana amin'ny tompo ianao amin'ny fotoana fantatrao Andriamanitra misy zavatra tsy tototonao intsony tsy jalianao intsony omeny malalany zany na dia matory azy izy omeny malalany na dia matory azy izy ka anio amin'ity androany ity tia ampirisika anao ho avy anatrika an'io fotoana io isan-kalady isan-kalady fa hitanao fa na ny aretinao aza vedivedy kely dia manjavona na ny olanao aza mivaha amin'ny fomba faran'izay aingana sady tsotra ny fandresenao tena azo antoka tanteraka reo karazany zavatra zay retretinao tao tahaka ny katsahan'olona fatratra ifampitolomany olona fatratra hiazaka zany olona fatratra homen'Andriamanitra anao amin'ny fomba tsotra zay indrindra no anasako anao avy isan-kalady ny fotoanantsika amin'ny fiangonana Chaîne etsy amin'ny raikitra sy ritsy sandohana Analakely io hitanao amin'ny fahitalavitra io hoe amin'ny firy misy amin'ny enina maraina fidirana voalohany dia amin'ny fito sasany dia amin'ny sivy dia amin'ny folo sasany dia amin'ny roa ora sy sasany arivo tongavany amin'izany fa tena anova ny fiainanao ny fotoanantsika dia tahaka an'izay ihany koa niny Tanjombato fiangonana Chaîne isan-kalady amin'ny enina sasany maraina dia amin'ny valo sasany dia amin'ny folo sasany ny arivo amin'ny roa sasany misy koa ny fiangonana Chaîne eny Akorondrano amin'ny valo maraina amin'ny gymnase Couvergne Akorondrano zany ao misy fotoam-bavaka sy miaraka amin'ny fiangonana Chaîne isan-kalady amin'ny valo maraina sy amin'ny folo maraina dia ny arivo amin'ny roa ora sasany misy koa ny fiangonana Chaîne eny Anosibe ny Vanja Manakambahiny Soavy Masoandro eny Soavina eny Pasapity koa zao isokatra manasa antsika rehetra ho avy amin'izany ny tanjona dia ny anakaiky anao misimisy hatrany ary ny tady asoa anao misimisy hatrany zay na ny raha ananay anafaka ny olona ny fampahoriany aizina ary anangana azy ho amin'ny voninahitra sitrapon'Andriamanitra loatra ny fiainanao iova hiatsara ho fampisehoan'Andriamanitra ny voninahitra zay ny tena programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao hanehoany voninahitra mba hatonga ny olona koa hitady an'Andriamanitra amin'ny alalanao ka fotoana tena mety dia tena mety ny amin'ny alahady manomboka ny volana avril ho avy zao tongava amin'izany tongava fa tsy hanenenanao ny fahatongavanao loha hevitra ho iah dia hoe fiainana mandrakizay ny fiainana mandrakizay ny mahafantatra anao no fiainana mandrakizay ny mahafantatra anao Andriamanitra ray hampianatra anao any amin'ny fomba hamantaranao an'Andriamanitra be da be nge ny olona tsy mahay mihaino an'Andriamanitra nefa izy kristianina izy mivavaka fa tsy fantany hoe ohatrany ahoana Andriamanitra rehefa miteny aminy tsy azo ny an-tsaina akory hoe ohatrany ahoana ary zany Andriamanitra miteny zany tsy tena tsy henony anatoroteny izy hoe ty tena ohatrao ndrandray ary izy mamaky baiboly ohatrany tsy mare zavatra fa atoroko anao hoe ohatr'izao ny fomba hifandraisana amin'Andriamanitra ohatrany ahoana natao hoe mivavaka mba hahafahanao mahafantatra an'Andriamanitra ahoana ny fomba hamantaranao azy dia ahoana tonga anao anna fifandraisana akaiky aminy fa ny fotoana tonga amin'izay teboka izay ianao mamela teny aminao tsara ny fiainana sady tsotra tsy mampatahotra ary na inona aza fanamby sy olana ary ady zay tsy maintsy hatrehany za tsy miteny anao hoe tsisy olana za tsy miteny hoe tsy misy ady za tsy miteny hoe tsisy fanamby za tsy miteny hoe tsisy mpanaratsy ary tsisy mpanenjika misy an'izany rehetra zany za koa tsy miteny hoe tsisy fahoriana misy fahoriana koa lalovana amin'ny rehefa miaraka amin'ny tompo fa ozy izy anao hoe fangasy tonga dia mahafinaritra be ka le fahoriana tsy ratsy tsy le fahoriana hoe tsy mahita haniko hoanina tsy an'ilay izy
tsy le fahoriana hoe marary tsy an'lay izy fa fizahanytoetra testany karakteranao sy ny fitiavanao an'andriamanitra fa fotoana tianao andriamanitra ny fahoriana tsy atsona hoe fahoriana lasa mahafinaritra anao ara miatrika lay izy ny fanenjena tsy mampiotsina anao zaranao aza amin'izany zavatra faly ianao tahaka ampianatra hoe faly izy fa natao ny ara-pahoriana noho ny amin'izany anarany zany dia ny anaran'i jesosy miova mihitsy ny fomba hiatrehanao ny fiainana rehefa mahafantatra an'andriamanitra ianao azonao antoka tanteraka fa ny ampitsinao dia amiratra noho ny androany azonao antoka tanteraka fa no avinao tsy letika fa hiaiakatra ny lakileny dia ny fahafantaran'andriamanitra sy jesosy kristy zay zavatra zay tsy vitana toroteny 30 minitra fa isan-kalady isan-kalady ny resaka azy zay mahatonga izy mandritra ny ray volana isika iresaka n'izany zavatra zany toy ianao hoe dia inona dia mampiova inona nefa zany mampiova zavatra be dabe zany tena mampiova zavatra be dabe zany so ny zavatra nampahirezako ny olona hoe amantsy ny olona so ho any zavatra mila avitsika andriamanitra nge hoa tsy miangavy atsika mba hifandray aminy misy olona mantsy rehetra ady alay mpanahy eritrehitra fotriny miangavy azy andriamanitra andao re mba mivavaka andao mba manatona anahy to taky ny andriamanitra mampalahelo be andriamanitra dia miangavy ny olona mba hitodika amin'ny tsia andriamanitra dia afapo amin'ny tenany faly amin'ny tenany tsy mila nira fideranao izy mba ampifalifaly azy tsy mila ny vavaka ataonao izy mba hisosoantera hoe mba misy mihevitra atrana mba misy teresaka amiko zany non andriamanitra tsy mila ny fandihizanao na ny mozika anao vo mba alezy tsy mila nininina izy anampy zay bangao aminy andriamanitra dia feno sady ampy amin'ny tenany izy feno amin'ny zavadrehetra ary izy no mameno ny zavadrehetra afapo amin'ny tenany izy efa teo foana izy adray ny anjely tsy niarana izy taminy efa tateoriana be izy vao namorona ny anjely dia namorona ny olombelona dia ohatray hatrany hatrany fa efa teo izy adray ary mandrakizay izy mbola eo foana andriamanitra dia mitoetra irery hoy ny baiboly hoe he stands alone mitoetra irery izy tsy mitoetra manirery tsy mitovy zany fa mitoetra irery tsy mila présence an'izaniza ninninona mba hafaly azy inona mahatonga amin'ny tena zany zavatra zany tsy oe sanatria raha tsy hitady an'andriamanitra ianao dia malahelo andriamanitra non tombontsi ho anao no mitady azy ary tsy fahatyantoka ao an'andriamanitra tsy fitadiavanao azy fahasoavanao anao no mahita azy ary tsy mampitombo ho an'andriamanitra iatsara kokoa ianao mitady azy non raha endry ianao anao ny fahendrenao raha daly ianao anao ny faharavanao tsy sidiry an'andriamanitra mihitsy zany na nikely azy fa noho ny amin'ny fitiavany no mahatonga azy namelanao mba hanantona azy ary tadio fa izy tsy miangavy ianao fa fitiavana raha lavinao ny fitiavany tsy ino tsara tsy mitomany amin'izany andriamanitra ary tsy mamoy fony amin'izany andriamanitra satria afapo amin'ny tenany izy ahoana ny teny jesosy mifilazantsara nyjaona indraindray mantsika tady ho diso fijery mikasika an'andriamanitra ary nanompino azy indraindray tady ho diso fijery hoe le jentilisa engaviana mafy hitady ny tompo nao marina fa voalaza ny baiboly hoe ony teny andriamanitra hoe kristy maty efa nampiavana antsika tamin'andriamanitra ka tsy manisany fahadosoantsika ko dia miangavy anareo zay mihavana amin'andriamanitra ino tsara i paoly no ny tenan'izany hoe miangavy anao fa tsy andriamanitra i paoly no miteny hoe miangavy anareo zay fa andriamanitra tsy miangavy anao ny ataon'andriamanitra dia mameanao fahasoavana mba hitediavanao azy ao amin'jaona toko fahinana andiny fa 5 ozy hoe zany lazaiko taonareo fa tsy misy olona mahay manantona raha tsy nomeny ray azy izany tanao ny ahafahanao manantona an'andriamanitra dia fanomezan'andriamanitra tahaka ny hoe za zao raha te hanantona anao mba te hifandray aminao raha tsy manaiky anao hifandray amiko raha tsy homenao ny ahafahana mifandray aminao dia tsy afaka hifandray aminao dia tahaka zany koa ianao raha te hifandray amiko ohatra raha tsy mety hifandray aminao ary tsy homeko anao ny hifandray amiko ohatra dia tsy afaka mifandray tsika senao dia tahaka zany koa mila tonga saina isika fa fanomezan'andriamanitra ny ahafahana mifandray aminy fanomezana ny ahafahana mahafantatra azy ny ahafahana manana relation aminy nefa minitra anao mahafantatra azy manana fifandraisana aminy noho zay eo ny manomboka ny fiainana mandrakizay fiainana mandrakizay eo ny manomboka ny tena fiainana i andriamanitra eo no mikorina ny zavatra rehetra
zay miantonyity fotoana amin'ny volana avril ity isan-kalady manomboka 2 avril 9 avril 16 avril 23 avril 30 avril dia ohatraintsika iresaka an'izay fahafantarana an'andriamanitra izay sy jesosy kristy fa any ny fiainana any mampilamina ny zavatra rehetra any no mapety ny zavatra rehetra fotoana zao ry-piaino sy mijery mahafinaritra isa anananao qualité ara-panahy amin'izay tsy quantité ny mahamaika an'andriamanitra voalohany fa qualité te amianao qualité ana relation andriamanitra qualité ana fifandraisana ary ino no misitona ny quantité ny zavatra rehetra zay ilainao amin'ny fiainana tongava amin'izany etsy amin'ny fiangonana evangelika saina isan-kalady eo amin'ny raiky sasiritsy andona lakely amin'ny enina dia amin'ny fito sasany amin'ny sivy dia amin'ny folo sasany ny arivo amin'ny roa sasany tahaka izay koa ny tanjombato amin'ny fiangonana saina iny amin'ny gymnase gouverne korondrano amin'ny valo marina sy amin'ny folo maraina ny arivo amin'ny roa ora sasany sy ireo fiangonana saina rehetra herina tanynarivo azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao matoky efa nahasoanao ny fandarantsika mamerina krany amin'ny 1er avril etsy amin'ny fiangonana saina tanjombato fotoana manokana ho an'ny vehivavy tongava amin'izany misy koa ny 1er avril amin'ny fiangonana saina amin'ny pasapito vao misokatra sabotsy alady dia mitohy isan-kalady eo akaikin'ny station jovena apasapito izany eo amin'ny ex-pain de tana zany pain de tana taloha eo ny misy ny fiangonana tongava amin'izany fahasoanao tsy afaka ntsiova ny fiainanao rehefa manatrika an'izany fotoana izanynao satria tsy mitorytsisy porofizay tomoa fa soavana velomataoko fiainam-baovao tonga tetehantany jesosy mba hanome ny olona fiainana dia le fiainam-baovao avy amin'andriamanitra nanokana ny tenany izy mba hikarakara anasitrana ary anova ny fiainan'ny olona sy taonany olona ho amin'andriamanitra izao ny bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Shaina tao anatin'ny taona maro izay nanompoany an'andriamanitra dia hitana efa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra no fikarakarana ny vahoaka an'andriamanitra dia ianao izany na inona firazananao na foko misy anao na ny volon-koditra ao manandanja lehibe amin'andriamanitra ny fiainanao ny zavatra mahazo anao ny nofinofinao sy ny fanirianao azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'andriamanitra sy ny herin'andriamanitra ho an'ny rehetra hahatonga ny fiainany rehetra ho feno voninahitra tongava ary amaina ho anao zao mihitsy etsy amin'ny fiangonana evangelika Shaina fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy tsy mitory tsisy porofo izay fiainam-baovao